Miarabanao izay manaraka ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso fa 20 volana aogositra 2024. Alisay hatrany andrafitry mety toetry ny androntsika raha ho an'ny rapitso manokana zany hoe somary ahitana orana malefaka avokoa ny ilana atsinanana manontolo manomboka aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo atsinanana, Vadivavafito Vinany ka aty amin'ny faritra Atsimo atsinanana. Andrahona kosa ny andro raha ho an'ny ilana atsinanana ny faritra Ampovoantany manontolo ary mety arahanyerika ny Voamaraina. Ifandimby-ndrahona sy masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Ny tolakandro kosa dia somary ahitana orana malefaka hatrany amin'iny Analanjorofo sy Sambava iny. Andrahona ny andro raha ho an'ny ilana atsinanana manontolo aka orana endrika tandrifin-drahona kosa izany raha ho an'ny ilana atsinanana Vakinakaratra sy ny Amoromani ary amin'ny faritra Iorombe sy ny faritra Atsimo atsinanana. Ifandimby hatrany ny rahona sy masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. 7 degré Celsius ny maripana ambany indrindra voavinavina ho an'ny Vakinakaratra, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny faritra Ampovoantany ary mihoatra ny 10 avokoa raha ho an'ny Morotsiraka rehetra. Ny maripana ambony indrindra voavinavina kosa dia 13 degré Celsius ho an'ny faritra Mahajanga, manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny faritra Ampovoantany ary tsy latsaky ny 14 kosa raha ho an'ny Morotsiraka rehetra. Raha ny tanàn-dehibe ivelan'i Madagasikara indray dia somary andrahona ny andro raha ho an'ny Johannesburg sy Bangkok, ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny Paris, Milan ary Nairobi. Raha ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara kosa ahitana orana tandrifin-drahona raha ho an'ny Port-Louis sy Seychelles, ifandimby-ndrahona sy masoandro raha ho an'ny Comores sy Saint-Denis. Dia izay indray ary ny asa tolotra anao raha ho amin'ity an'io ity, manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.